fandraisana ny fiarovana atao amin'ny TVM Maserana ianao fa hoe hisy hiditra kely dia ahoana fijery azy? Amiko aloha raha ny resaka fanonganam-panjakana tena mba miaramila ihany manana ny renseignement matanjaka tsaho ary sinema fahafantarako anio. Ny vahoaka sy ny fitondrana dia tokony olo-mpinamana mpifampatoky tsara fa amin'izao fotoana zao mpitondra efa tsy matoky tsony ny vahoaka fa ny vahoaka na ny miaramila aza lazainy fa andeha hanongana azy dikan'izay signina zany fa efa tsy matoky ny vahoaka tsy matoky ny miaramila tsony le mpitondra. Ny anarako voatonona président Andry Rajoelina voatonona nisy fotoana koa Mamy Ravatomanga voatonona niaraka tamiko zao ny anazavako an'izay. Président Andry Rajoelina rehefa nampandany ny président Hery anisany nanatanteraka an'izany ny tenanay fa rehefa voafitaky ny président Hery président Andry Rajoelina fahafantarako azy efa mipetraka any andafy izy mandalindalo kely fotsiny aty tsy nisy tsony ny relationnay mirahalahy mianaka ary araka ny renseignement eny koa tsy te hiditra amin'ny zavatra maro tsony président Rajoelina fa hiandry izay fifidianana manaraka eo ka lainga be raha misy ny fiaraha-miasa anay sy président Rajoelina amin'izao. Kasika ny Mamy Ravatomanga tsy olona tsy piresaka amiko tany amin'ny transition izy mba nifanerasera tamiko kely fa vita transition tsisy relation amintsony. Hitako tamin'ny gazety fotsiny nahatonga ny président Andry Rajoelina nampandany ny président Hery dia avy amin'ny Mamy Ravatomanga ka zaho manokana sénateur Lilson erreur fatale ny fampandaniana ny Hery tamin'ny 2013 iny satria nampiditra andavaka nampahantra an'izao vahoaka malagasy zao ka premier responsable amin'izay erreur fatale nampandany ny président Hery zay dia Mamy Ravatomanga ka amiko Mamy Ravatomanga amin'izao tena nampinduire en erreur ny vahoaka malagasy ka tsy miara-miasa amin'izany tenako ary tsy miraitsy kombakomba amin'olona nanao erreur sala amin'izay zaho maniraka hoe tokony manadio tena devant ny vahoaka Mamy Ravatomanga hoe mifona fa diso tamin'ny nanirahako ny président Rajoelina ho candidat i président Hery. Dia misy koa mandeha nitsaha hoe somary nangingina sénateur Lilson sao dia misy manatitra vola malaza moa ty malety ty zao ny teniko aza mba manatitra vola amiko aza mba mandeha hikorompre ny tenako fa raha misy olona hitondra vola ka titre corruption dia zaho mihitsy no hisambotra azy. Lilson tsy voavidim-bola fa ny zavatra teneniko eto zavatra tsy mety ataon'ny mpitondra izay manapotika ny tanindrazana zay ny teneniko mikasikiny. Dia ny fampisehoana ny tenako amin'ny hainao gazety mialatsiny moa miteny anaran'ilay gazety ligne de mire gazety tritra misy te ya gazety tritra dia zao ny teniko raha lahy daholo ianareo mpanao gazety reo zaho tsy mba miady amin'ny mpanao gazety zany satria raha mpitso anareo reo tsy maintsy mbola ho namako ihany raha mirodana ty fitondrana efa tsy tia mbahoaka ty ary zaho mahtanty na seho na ho isanandro ny sariko ny minina titre ataonao eo dalo tsy hitory ny mpanao gazety fa fantatra misy responsable misy tompony gazety io dia Hery Rajaonarymampianina isorako anareo mametaka ny sariko tonona ny anarako eo zaho mahatanty ka mahatantesa koa nareo ho voatontonona anarana amin'ny tsy mety ataonareo.